Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azo tamin'ny azanabolana tamin'ity anio ity somary nazovana ny varatraza tany amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara indrindra ho an'ny faritra atsinanana izay anisany nitondra ny rotsakorana tamin'iny faritra iny tamin'ity anio ity indrindra moa ny tapakandro maraina fa manomboka miamalefaka kosa izay ary atao anatin'ny telo andro avy dia ny varatraza malefaka no andrafitra ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny fa na izany na zany ny maripana kosa dia fa midina na somary milatsaka hatrany izay maripana izay ho an'ny maraina saika manerana ny nosy ny atoandro kosa mbola misy ny faritra mafana ary mety mahatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius moa ao anatin'izay rehefa avy eo moa no tena ahitana ny makasikasika an'izay fa toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny zavona ho an'ny avoatany sy ny faritra atsimo atsinana Madagasikara mety isy kosa ny orana malefaka ho an'ny faritra Ambatsoa na Lanjorofo sy ny distrika Anandalary endrika atandrivindraony zay vao maraina be ho an'ny distrika Anambanja ny any Ambilibe sy any Nosbe ny ambiny moa dia maina ny andro raha ny toetry ny andro ho an'ny rapiso tolakandro mbola mety ahitana atandrivindraona hatrany ho an'ny faritra Ambatsoa sy Analanjorofo ary ny faritra Isava ary mandraondraona ny andro ho an'ny ilany atsinana ny avoatany sy ny faritra atsimo atsinana ny Nosy ny ambiny kosa dia ny masoandro no mibatoerana hatrany raha ny maripana ovinavina amin'izay andro ny rapitso izay ny ambany indrindra raha ho an'ny avoatany dia manodidina ny 8 ka hatramin'ny 13 degré celsius ary ny morontsiraka kosa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 izany ho an'ny ilany atsinanana raha toka tafidina hatrany amin'ny 12 degré celsius kosa ho an'ny faritry Menabe ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny avoatany dia manodidina ny 4 ka hatramin'ny 7 degré celsius ary ny morontsiraka atsinanana dia 20 ka hatramin'ny 1 degré celsius hitantsika any amin'ny tendrony avaritry Madagasikara moa ny ambony indrindra izay mahatratra any amin'ny 4 degré celsius ho an'izay androny rapitso izay ny alarobia misy hatramin'ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana fa ny tapakandro hariva dia mety isy tandrifindraona ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy ny any amin'ny distrika ny Taolanary ho an'ny faritra avaratra kosa dia mandraona misy tokotokona mety andraona amin'ny ankapobeny ny andro fa ny ambiny moa dia ny masoandro no ibatoerana amin'izay andro ny alarobia izay raha ny maripana voavinavina manodidina ny 7 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny ambany indrindra ho an'ny avoatany ary 9 ka hatramin'ny 20 ho an'ny faritra atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana 12 ka hatramin'ny 13 degré celsius izay maripana ambany indrindra izay raha toka tsy dia misy fivanagoavana kosa ho an'ny maripana ambony indrindra saika manerana ny nosy ny toetry ny androntsika ho an'ny alakamisy mbola andrasana hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany fa ny tapakandro hariva dia mety isy ny orana tandrifindraona ho an'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara manomboka any amin'ny faritra Vatovava zay ka hatrany amin'ny morontsiraky ny faritra Anosy mandraona hatrany moa ny andro ho an'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny izay mety arahina tandrifindraona vitsy indraindray ao anatin'izay ny ambiny dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripana voavinavina mifandraiky amin'izay toetry ny andro zay ny ambony indrindra tsy dia misy ny fivanagoavana raha ny voatany manokana 10 ka hatramin'ny 13 ny ambany indrindra amin'ny maraina be zay ary 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsinanana mety midina hatrany amin'ny 7 degré celsius ny maripana ambany indrindra any amin'ny faritra Menabe amin'izay andro ny alakamisy izay dia izay ny mety eo tamin'ny ity an'io ty raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.